Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ireo marika tao anaty ranomandry tapany voalohany. Noely mampalahelo. Teo ampandriany Aneta ary nivadibadika tamin'ny lafiny rehetra. Tampoka teo dia tsaroany hoe Krismasy androany. Avy hatrany dia nitsambikina avy teo ampandriana izy ka nitady ny zandriny. Tany, aiza ianao? Makany saingana eo ambaravarana fidirana ry Aneta. Inona no ataonao any ivelany any? Arareo ianao? Aneta, tonga dadabe Noely. Nilaza ianao fa tsy ho avy aty an-tranotsika tendrombohitra ity izy. Kanefa jereo anie, mbola navoakako ihany ilay kapako mena ary nitondra zavatra ho ahy izy. Hitany Aneta tsara ilay izy. Saka kely fotsy toy ny ranomandry. Dia izay tafatsofoka tsara tao anaty kapa malefaka. Nentiny Danita ao an-trano ilay izy. Ameko anarana hoe Blanche-Neige izy. Tena faly be aho. Nomeny Dany sakafo ilay saka kely. Ary Aneta kosa nijery azy ireo sady mipetraka teo amin'ny seza miodikodina ilay ihany bebe. Rehefa nandinika azy ireo izy dia natsiaro Krismasy iray hafa 5 taona lasa izay. 7 taona izy tamin'izay ary nahazo alalana nandeha niangona niaraka tamin'ny ramatoa mpifanila trano taminy sy Luka zanany lahy. Tena nahafinaritra ny nandre ireo hira sy ny hain'ny pastera ny resaka momba an'i Jesosy zazakely. Tsy zakany anefa i Luka, ilay tovolahy mainty volo tia vola. Niangavy azy izy mba mihazo ny mofo mamy manana endriky ny bera. Saingy tsy nanome mihitsy izy, na dia kely azy tsy nisy. Nanitsakitsaka ny ranomandry izy avy eo dia nody. Tsy andriny mihitsy ny sasakaliny Krismasy. Rehefa nahita ny tarehindray nalahelo anefa izy dia tena saikatra. Tsy mety tsara ve neny? Eny ry Anety, marary mafy izy. Nanantona taam-patoniana ny fandrian-dreniny i Aneta. Tsy ho adinoiny mihitsy izay nolazain-dreny tamin'ny feo malemy. Aneta, manana fanomezana ho anao ny zandrinao lahy-kely izany. Karakaro tsara izy. Noraisy ny Aneta teny an-tsandry n'ilay zaza. Inona ny dikan'izany? Nanantona azy ny rainy taty aoriana. Anety, tsy eto amintsika intsony ny reninao fa mankalaza ny Krismasy any am-paradisa. Fantany fa ho faty izy, ka izany nanankiana ny an-tany kely taminao. Nitomany teo an-trotrondray ny Anety mandra-patoriny. Andro Krismasy nampalahelo tokoa izany. Variana tao anatin'ny eritreritra lalina i Aneta, ka tsy fantany akory fa efa niditra tao amin'ilay efitrano ilay renibeny. Bebe, azonao lazaina aminay ve ny momba ny lanitra? Tena tiany Dany mihitsy rehefa miresaka momba ny toerana mahafinaritra tsy misy ranomasy io ny renibeny. Mbola tao am-pony Aneta anefa ny fifandirana tamin'ny Luka. Tsy nisy toerana ho an'i Jesosy tao aminy. Ary izany indrindra no nahatonga ny zavadrehetra hiaratsy kokoa. Amin'ny manaraka dia hoenonao ny toy nyity tantara ity. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara Zokomy.